Eto zahay amin'ny maha filohan'ny fitantarana comité lavanila fanafiany faritra sofiana ny CRV ary amin'ny maha solobavam-bahoaka koa ny solobavany vahoaka rehetra fanafiany faritra sofiana dia tianeny magnambara ary reniko renin'olo jiaby eto Madagasikara fa ambany dia ambany ny vidin'ny lavania aty amin'ny faritra Sofiana tsika miteny zao satria 2,000 any fotony 540 ny prix farany ambony ka mitondra alahelinay zahay amin'izay prix zay satria sahirina ny vahoaka io vidin'ny lavania ny mety ny vahoaka handeha hamilomagna tegna io vidin'ny lavania indesinareo hampianaran-jaza agny Antananarivo agny fianaran-tsoa agny Toliara amin'ny université Tamatave ka mahatsiaro fasahirana zahay amin'izay ny vahoaka izay indesinay dia tegna sahira ka eto moa zahay mitaraigna aminareo fanjakana tsy vitany mitaraigna aminareo fa zahay fa mbô marina ndraiky zahay manana sosokevitra zay indesinay hanampiagnanareo amin'izay satria tamin'ny fivoragnana tamin'ny Assemblée nationale tao moa tamin'ny face à face izao ny zavatra nambaranay député jiaby manontany misy lavanila andriamatoa ministre ny varotra miangavy zahay mba resinao zahay jiaby hiaraka ivory aminareo avory zahay fomba manana sosokevitra eto moa zahay efa ambaranay sahady manana sosokevitra zahay mikasiky zay vidin'ny lavanila zay ny voalohany sosokevitra voalohany dia efa nolazaigny mbelinimbely raha ohatra ka mahita vola ny fanjakana na subvention avy agny indesigny vidianana lavanio amin'ny vidiny mbô tonontonony vidigny ny lavanio jiaby eto Madagasikara dia dorana amin'izay le lavanila roagna mazava ho azy fa amin'ny taogno avy Suisse ane lavania ondrana Suisse lavania ondrana amin'ity taogno ty ka amin'ny taogno avy tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny lavanila raha ohatra ka tsy misy mivokotra any mazava ho azy miakatra ny vidiny zay ny sosokevitra voalohany izay hitanay ny sosokevitra faharoa mikasika an'izay zahay mo maharegny ary mahita efa hitanay anatin'ny anatin'ny tabazotra jiaby tabazotra tserasera fa sarotry dia sarotry ny fahazoana agrément amin'ny tagno 2024 satria maro ny zavatra tsisy tamin'ny taogno lasiny dia nampidirigny agnatiny mba haka sarotry le fahazoana agrément igny moa tsy dia magnino tagno toy ny raha regninay atavitsy ny mpagnodina lavanila ka raha vitsy kosa ny mpagnodina lavanila amin'ny tagno toy oka hiferan'ny fanjakana ny prix ny lavanila misy prix farany ambany amindramany hividiananjareo azy satria zao ny zavatra mety ho isy raha ohatra ka avela libre ny mpagnodina vitsy hagnanao mpihimamba zareo io hividy amin'ny prix zay itiavanjareo azy zareo atsika tsy asakana zay raha ohatra ka tsy mamety magnaraka tsy magnavoaka arrêté ny fanjakana afahana mametra ny prix ny lavanila ka ento moa zahay dia miangavy ampagnajana aminareo zay fanjakana tompona andraikitra mikasiky ny lavanila ty hiakarany vidin'izy tao zahay ataovy ny hevitry mba araha misosokevitrinay amin'izay fampiakarana vidin'ny lavanila zay ny antopisin'ny gouverneur moa dia ny hampandeha ny resaka fampandrosoana amina faritra ka ny resaka lavanila no agnisan'ny fototry ny fampandrosoana ary agnisan'ny fototry ny fitadiavam-bola ny tantsaha ato amin'ny faritra Sofiana ka raha maharary ny lavanila io dia maharary ny vahoakany Sofiana ary agnisan'ny mankarigetrantsika fanjakana ny fanjakana magnatony vahoaka fanjakana mitsinjo vahoaka dikan'izay zany adidinay solon-tegna ampanjakana ato indrindra fa lehibe ny collectivité décentralisé ato ny hijery sy amaha zay olana ny
tantsaha zay ka efa maro ny zavatra ndresany monsieur le député teo ny fomba rehetrarehetra zany hampiakara ny vidin'ny lavanily reo tantsaha zay zany no anisan'ny andrandraka anay takinay na fomba akory na fomba akory rehefa ny tantsaha no mahazo tombotsoa tokony tantsaha aloha zany zay vao ny tandraha raha mpamondrana sy ny zareo mpividy any ivelany fa tsy sagnatrio fanohitra amizay ny mpividy any ivelany ny mpandraraha goavana fa ny tantsaha potika ataoko fa fanohitra mitagiditra antsika zay ny magnaraka zay ity hitantsika maso eto tia arompe vanille no fahitantsika azy ty agnisan'ny magnapotiky ny vidin'la vanille antsika eto Madagasikara vanille arôme vanille ty avy agny ivelany izy ty Madagasikara nefa firenena mpamokatra la vanille betsaky indrindra eran'izao Madagasikara no manana ny kalitao la vanille tsara indrindra eran'izao tontolo zao fa ino sakana tsy hagnanaovantsika usine hamokarana arôme la vanille sara amizao satria raha misy an'ity usine ty eto amin'ny faritra Sofia faritra Diana faritra Sava faritra Nalanjolofo reo mantena goavana mpamokatra la vanille sady ho betsaka ny la vanille ho vidiny tompony usine any amin'ny tantsaha ho lafo zany la vanille amin'ny tantsaha hahazo vola ny tantsahantsika ary hiakatra ny farim-piaignany tantsahantsika fa ity hitantsika maso hoe tsy vitany mbola faragnany ivelany ity tsy azo antoka fa synthétique ty ny antsika eto ny tena vokatra naturel ary koa na ny ara-pahasalamana etikety reto azo amboariny daty atsika zao fa miaigny amin'ny fahapozinana ara-tsakafo avy ivelany ka zavatra salamy reto nefa atao direct amina gâteau amina sakafa sy ny fikirakirana resaka sakafo andavanandro dikan'izay risque ho an'ny vahoaka malagasy fanafaratsika produit synthétique tsy azo anto salamy ty fa amiko zany businessn'olo vitsivitsy reto ka mangaka tena gatahina alefoanina business sady magnapotiky ny tantsahantsika magnapotiky ny vokatra iainany tantsahantsika ary koa tsy mampatanjika atsika rabola tsy mampanankarena atsika ty vao maiky mampahantra atsika raha ty no natsangany eto Madagasikara ny usine magnano ny arôme ny vanille tia betsaka olona velomy eo ny tantsaha ary kanefa nyteneniko teo fa iampy koa teknisianina ary koa iampy mpandraha raha zay tompony usine ho lasa mpanambola kanefa misy ny vola dia misitraka zany dolo ny pony mahatonga ny fahasahirana anato ny fampiteny vanille satria na ny mpandraraha la vanille zay fa potika dia potika ho azy zany ny ankamaroan'ny olona mba mikirakira vola amin'ny faritra zay misy ny la vanille ka zay zany mba antsoavo ataoko amin'ny maha tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra misy ahy vanille no anisan'ny zava-dehibe atao amin'ny faritra Sofia faharoa faritra Sofia aorian'ny Sava zay aloha ny statistika ary ny district saika 10 anatin'ny fito atao amin'ny faritra Sofia misy la vanille dikan'izany ny ankamaroan'ny vahoakan'ny Sofia miaigny amin'ny resaka la vanille raiky ty fotsiny ireo mangatahako aoka hajano ny business ho an'izay manao azy fanafarana zavatra tsy azo antoka zavatra synthétique salamy reto fa sady magnapotika atsika amin'ny zavatra hoanina magnapotika ny harikarenantsika iny mikasiky ny vidiny fa misy koa mikasiky ny ilay $4 satria misy vola moa $4 natokana ho an'ny CNV
Ombany marina ny tenin'ny filohan'ny hevitry ny anteny miaran-doholo ary ravoravo zay tamizigny monsieur le sénateur tamin'ny teny nataony hoe tamin'ny fasafasy tamin'ny gouvernement regny ny antony nafaly zahay dia mba mitsinjo zahay mpamboly mitsinjo ny mpikirakira lavanila anao ka ampianay izy ny voly tompoko afaka ny fanapahan-kevitry ny fariasanay ho azy zay tsy mibory fa fariasanay ho azy haganaovana fotodrafitrasa amin'ny toerana zay iavian'ny vokatra ka sahala aminay aty amin'ny Fandrosoafia singaniky manokana ny any mandry tsara tany tegna misy lavany mandry tsara hitanao fa bekibo aby ny mpamboly lavany ino ma bekibo ny mpamboly lavany feny bilharziose magnino raha ohatra ke atsika volany $4 io mba aganaovana fotodrafitrasa aganaovana rano fisotro madivo ohatra aganaovana lalana mandeha agny agny tsy afaka tomobily afa tsy tracteur magnino lalana mandeha amin'ny toerana misy lavanila raha ohatra ka amboariny zay ny faniriagnanay mba mipaka amin'ny vahoaka zay zay fangalagna vola dia ny magnaraka zay moa mikasiky mbola mikasiky $4 io agny za mieritreritra amin'ny prix lavany mora be zao tokony haheny io $4 io mba hiveriny amin'ny vahoaka hidianana lavany vahoaka zay $2 aminazy fa $2 ihany ny tokony alainy CNG amin'ny famoramana ny lavany mankany ivelany zay angambany mba sosokevitra avy aty aminay ka magnantegna fo hitandresan'ny fanjakana zay korana zay.